Ny fitsipika volamena fahadimy de hoe mandeha isan'andro amin'ny fahamasinana mandositra ny fanandevozan'ny Babilôna. Na de mpanota azy isika de mila apetratsika ho tanjona isan'andro ny toetra ao anatin'ny valan'ny fahamasinan'Andriamanitra. Na de mpanota azy isika de mila mandositra sy mitsoaka ireo ota sy fahazaran-dratsy zay manandevo sy mamatotra ny fanahintsika isika. Tena mila fadiny indrindra de ny mamazovazy an'Andriamanitra, ny mametraka hoe hanota ihany afa tsy maintsy azo famelan-keloka rehefa avy eo. Andriamanitra de tsy azo vazovaziana fa zay avafin'ny olona ny hojinjay. Misy zavatra tsy haika an'Andriamanitra mihitsy ny famazovaziana. Isika de mpanota tafalatsaka anatin'ny fahotana fa isika tsy mahazo milalao ota, milalao fahavetavetana. Ary misy faritra mena zany hoe jaune rouge zay tsy tokony ho itsahan'ny zanak'Andriamanitra mihitsy. De anisan'izany ny fijangajangana sy ny fanompoan-tsampy. Ny pratika mila ataontsika isan'andro de hoe mila mandositra mialan'ny Babilôna isika, mandositra ny ota mamatotra atsika rehetra, mandositra lavitra ireo toerana zay mitondra antsika anota, ohatra hoe mpisotro toaka de mandositra mialan'le bara mihitsy, mandositra mialan'ny bara iny, tsy atao lalana mihitsy le toerana zay mahalavo, mandositra ny namandratsy, mandositra ireo zavatra na fomba mampanao manetsika ny filan'ny nofo ka mitondra sy mitaona antsika anota na iverin-dalana amin'ny fahotana zay efa nahafaka atsika. Ary eto tsika de tena mila an'Andriamanitra, mila ny fanampian'i Kristy tsika rehefa misy ota tsy voatohitra tsika de mila mangataka amin'Andriamanitra amin'ny fototsotra, mangataka amin' Jesosy hoe Jesosy ô, fantatrao ny fahalemeko mikasika ity ota ity. Tena tenena amin' Jesosy hoe ty ny fahalemeko, tena tsy tohatro ty zoky tsy tohatro ty Jesosy. De mangataka aminy de teneny hoe sitrano afao a Jesosy, satria anao nefa nilaza fa raha ny zanaka no hanafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Ny soratra masina zay iorenan'ity fitsipika volamena fahadimy ity ny voalohany de Jeremia 3:5 manao hoe mandro sira ialan'ny Babilôna ianareo. Korotianina voalohany 4:9 manao hoe mandro sira ny fijangajangana fa ny mpijangajanga kosa de manota miatra amin'ny tenany. Korotianina voalohany 4:4 zay mivaky toy izao hoe mandro sira ny fanompoan-tsampy. Ary farany de ny Isaia voalohany 9 manao hoe misasay anareo, diovy ny tenareo, esorony laon'ny masoko ny ratsy fanaonareo, mitsahara fa aza manao ny ratsy. Amen. Ny fitsipika volamena fahaenina de hoe mandeha isan'andro amin'ny fitiavan'i Kristy amin'ny alalan'ny fanaovana asa soa ho an'ny madiniky ny tompo. Ny tanora mahana vinam-piainana mirafitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de mila maneho sy mijoro vavolombelon'ny fitiavan'i Kristy amin'ny alalan'ny asa soa, fanaovana asa soa mivaingana, tanterahan'ny mivantana ho an'ireo mahantra sy ny madiniky ny tompo. Io faneho-pitiavana ataontsika ao amin'ny mangingina tsy ilahntsika dera sitraka amin'olona io no asa vavolombelon'ny ny finoana velona sy ny firaketan'ny fotsika amin'ny Kristy. Ny asa soa ataontsika mivantana amin'ny madiniky ny tompo de tsy asa tsara fotsiny mitovy amin'ny ataon'ny ONG na ny fikambanana mpanao asa soa, fa endrika fampiarana ny fiaraha-miombonantoka sy ny fiarahantsika miasa, zany hoe ny partenariat eo amin'ny Kristy ho fanatratrarana ny vinam-piainantsika. Ny pratika mila ataontsika isan'andro de mila manao fanarahana mangina, ohatrany hoe misy contrat mangina ifanaovantsika amin'ny tompo de apetrakintsika amin'ny Kristy hatraty am-piandohana hoe am'ty asa ataoko ty,
ty asa fialiana ataoko ty Kristy dia atokako anao ny zao isa na ny zao isan-jato de anao reo. Raha miompy akoho anao zany de tonga de misy akoho hoe reto Jesosy akohonao reto, akohon'i Jesosy. Raha miompy ondry ianao de ohatran'izay misy ampahany am'le zavatra ataonao de ohatran'izay. Raha manana tany ianao de miapetraka hoe eto am'ty fetra ty Kristy de apetrako anao, ty anao manokana ity. De zay ny fiaraha-miombonantoka ataontsika amin'ny Tompo. Ka le hoe anao manokana de zao hoe ny vokatra azo avy amin'io de ho antsika manatanteraka asa soa ho an'ny madiniky ny Tompo. Ary izay no endrika tena fiaraha-miombonantoka amin'ny Kristy. Mbola ho resantsika lalina be momba azy ity rehefa manao ny resaka fandrarahana isika sy ny kolotsaina ny fandrarahana sy ny pratika ny fandrarahana kristianina miaraka amin'ny Tompo. Amin'ny loha hevitra ao afara fa androany sika iresaka fotsiny le pitsipitsipika volamena ankapobeny de hoe mila mametraka ny Kristy ho mpiara-miombonantoka isika. Ka ny mpiara-miombonantoka de miaraka mametraka mazava mihitsy hoe ity Jesosy no anjaranao, hoaintiko manompo anao. Fa zay ataoko am'ireo madiniky tadidio fotsiny fa zay rehetra ataontsika amin'ny madiniky ny Tompo rehetra de ataontsika mivantana amin'ny Kristy. Ny soratra masina zay orenan'ny ity fitsipika volamena fahaenina ity de ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fa 2:25 sy hatramin'ny 7:20 manao hoe moa tiava ahy ianao fa hano ary ny ondriko, andraso ary ny ondriko, andraso ary ny ondrikeliko. Zay ny pitiavana nangatahany Kristy tamin'ny Petera intelo miantoana. Faharoa de ao amin'ny Matthieu toko fa 5:20 manao hoe ary zay nataonareo tamin'ny anankiray am'reto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ary ny farany de ao amin'ny Lioka toko fa 9:20 7:20 sy 30 hoe tsy misy olona zay nahafohy trano na vady na rahalahy na ray na reny na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra zay tsy handray be lavitra am'izao andro ankehitriny zao. Zany hoe tonga de mandray valipity am'izao andro ankehitriny zao ary amin'ny andro ho avy de handray valipity lehibe de ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny fitsipika volamena fahafito de hoe mandeha isan'andro miaraka amin'ny toe-tsaina tia sy mandala fandriam-pahalemana. Mandritry ny diany ety an-tany ny tanora manavinam-piainana de tsy maintsy hiaran'ny fanenjena sy ny fanafiana maro samihafa. Ny fahavalo hita maso sy ny tsy hita maso, zany hoe Satana sy ny miaramilana. Fa ity fitsipika volamena fahafito ity de mametraka mazava tsara fa tsy anjaran'ny ondry ny famalinan'ny adiny. Ny famalinan'ny ady rehetra de tsy anjaran'ny ondry fa anjaran'ny Kristy ilay mpiandry tsara fa tsy anjaran'ny ondry velively. Raha misy tsirariny miseho, Kristy de miantso antsika hamela heloka, hifehy ny fahatezerantsika ary hametraka ny adintsika eo amin'ny pelantanan'Andriamanitra. Ny pratika mila ataontsika isan'andro de hoe mazava loatra afaka tezitra isika ary tena mahazo tezitra fa tsy mahazo mitahiry lolom-po na amin'iza na amin'iza. Raha vao mahazo laka ao am-pontsika ny fahatezerana de mila mivavaka isika mangataka amin'ny Kristy hamonjy atsika, hampitony ny fontsika ary hanolotra eo am-pelantanany ny adintsika ary mangataka aminy mba hanasitrana sy handio ny fontsika. Satria tena lolom-po de tena manimba fo. Io zany tena ho mamiadana manapotika atsika, tsy manapotika le olona ananatsika lolom-po loatra fa isika ny potehany. Rehefa mitoetra anatsika de isika ny potehany ho mamiadana manimba amin'ny fanahintsika ary manapotika ny fiainantsika sy ny fiorenantsika ao amin'Andriamanitra. De zay zany mahatonga antsika hoe mangataka amin'Andriamanitra mihitsy mba ho sitrany sy ho dioviny ny fontsika raha voatady misy lolom-po tafiditra. Ary tena zavatra lehibe indrindra de hoe afaran'ny Tompo amintsika androany de hoe tandremo ny mamaly faty fa tsy araka ny soratra masina ary tena fady antsika zanak'Andriamanitra.
Ny soratra masina zay iorenan'ny ity fitsipika volamena fahafito ty de eo amin'ny Efesianina toko fahaefatra andiny fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo manao hoe tezera fa aza manota aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranao, zany hoe afaka tezitra isika fa tsy mahazo mihoatra ny ray andro, tsy mihoatra ny ray andro tsy azontsika hoentina matory miaraka amin'ny fahatezerana. Zay ny ilantsika ny Kristy hanasitrana ny fotsika aingana raha tafalatsaka ny fahatezerana mba tsy hivadika lolo-po ary tohizany moa le izy hoe aza manome fitoerana ny devoly. Raha vao tezitra isika ka mivadika lolo-po de tonga de devoly zany ny toetra ametrahana ao anatintsika, ao am-pontsika. Ny ten'Andriamanitra faharoa de ao amin'ny Romanina toko roa amby folo andiny fahavalo amby folo sy fahasivy amby folo manao hoe raha azo atao de ataovy zay havanana ro amin'ny olona rehetra, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe ahy ny fahamaliana ary izaho no hamaly hoy Jehova. Amen. Feny eto am-pamaranana izany ireo fitsipika volamena fito ireo de fitsipika masina, pratika no meny tompo antsika tanora ahafahantsika mandeha sy mandroso isan'andro miaraka amin'ny finoana sy ny fahendrena ary ny herin'Andriamanitra. Mandritry ny dian'ny tanora manavinam-piainana na hoe la marche d'un jeune visionnaire, ireo fitsipika volamena fito ireo de hanampy azy hiatrika ny fanamby rehetra, hanampy azy handresy ny olana sy ny sedra ary ny fitsapana rehetra, ary hanampy azy hanatratra mpilaminana ny vina izay ny faritany sy izay voafaritra araky ny lamin'Andriamanitra. De ho an'Andriamanitra ilay ny voninahitra zay fahadra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.